Eo amin'ny taranja karaté kosa indray fananana an-tsekoly izy ity ho fampirobona izany taranja izany nivon-tsekoly ary dia nikarakara fananana zareo avy etsy amin'ny sekoly katolika SFX etsy Antanimena sy zareo avy etsy amin'ny Saint Antoine izany nisy arak'izany ny fananana izay nikarakarain'izy ireo tamin'ity faran'ny herinandro ity nanatombo zareo avy eo amin'ny SFX tamin'ny fandresena azon'izy ireo lalao ara-piralaina ihany moa ity fananana natao ity. Ho fampandrosoana ny taranja karaté eny anivon'ny sekoly dia nikarakara fananana lalao ara-piralaina ny sekoly Saint Antoine sy zareo avy etsy amin'ny SFX Antanimena omaly asabotsy tetsy amin'ny RM1 Analakely. Nanomboka eo amin'ny 4 taona ka hatramin'ny 12 taona no niray anjara tamin'ity fananana ity izay nahitana mpikatroka 90. Efa nisy moa ny lalao mandroso tamin'ity fananana ity ka ny lalao miverina ity nitanterahana ity azo lazaina fa dia nanatombolo teo amin'isan'ny fandresena zareo avy etsy amin'ny SFX. Tanjona amin'ity hetsika ity ny ampiray ireo sekoly anivon'ny fanatanjahantena hoy ny Sensei Razafindrazaka. Ny tanjona dia tsotra ihany, izy ity moa dia resaka sekoly finoana ka ao anatin'izay ny fanabeazana zany. Ka izy ity dia fanabeazana ho an'ireo ankizy izay tia an'ilay taranja ary ny tanjona dia mahampandroso azy eo amin'ilay fiainany indrindra amin'ny resaka ara-panahy. Naninona ilay izy no hoe sekoly anankiroa ihany, ny hoe maromaro ihany ny sekoly atao hoe ara-pinoana hita tamin'olo, naninona natokana ho an'ny SFX sy ny Saint Antoine? Ya, ilay izy moa zany tsy hoe manavakavaka zahay fa ilay izy zany mbola Saint Antoine sy ny SFX zao no fantatray fa misy ny karaté ka zay no mahatonga an'ilay izy hoe zahay ihany no afaka manao an'ilay izy amin'izao fotoana izao. Manao ahoana ny atao hoe art teknika amin'ny fahaizan'ireo ankizy ty taranja ity raha ny anivon'ny sekoly araka ny fahitanareo azy? Ny art teknika dia miezaka izay mpampianatra no ampitombo amin'izay art teknika izay satria ireo ankizy ireo zany dia efa zatra manao compétition amin'ny resaka hoe fiezama sy ny section sy ohatr'izany. Toy izao ary ireo vokatra tamin'izany fananana izany. Ho an'ny kata an'olo-tokana dia nahazo ny larana voalohany iranto avy eo amin'ny SFX ho amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 taona. Larana voalohany ihany fa ho an'ny skajazavavy kosa izay 4 ka hatramin'ny 5 taona izay ihany iaina avy eo amin'ny SFX. Eo amin'ny latsaky ny 7 sy 9 taona kosa indray skajazalahy nahazo ny larana voalohany ifanomezana avy eo amin'ny Saint Antoine. Larana voalohany ihany koa fa skajazavavy dia imity avy eo amin'ny Saint Antoine ihany. Teo mbola amin'ny kata ihany ho an'ny 10 sy ny 12 taona skajazavavy jeny avy eo amin'ny Saint Antoine no larana voalohany. 12 ka hatramin'ny 12 taona zazalahy nahazo ny larana voalohany ivona avy eo amin'ny SFX. 12 ka hatramin'ny 12 taona skajazalahy William nahazo ny larana voalohany avy eo amin'ny SFX. 14 ka hatramin'ny 15 taona skajazalahy Iadza avy eo amin'ny SFX nahazo ny larana voalohany. Ary ny 19 ka hatramin'ny 17 taona dia mbola zareo avy eo amin'ny SFX tamin'ny alalan'ny Tsioriany no nahazo ny larana voalohany. Toy izao kosa ny vokatra teo amin'ny combat nahazo ny larana voalohany Mirado avy eo amin'ny SFX.